dia peniny Amstafita Mikael. Ireto avy ireo nanome aina ny tantara: Elina Sandra, Domina Caroline, Niaino Razafy, Fitahin Soatehen, Dojirandry ary Ramose Tatanta. Nandray feo Joela Rabeartsimo, tompona ndraikitra sy mpanatotosy Ramose Tatanta. Tsikinadala. Tonga dia katsy aina ty marina. Enjana be koa aloha ilay fitohanana teo iny. So aza mba haniala lotany an-trano amin'izay mba tsy tara. Ary maninona moa raha hitsakaiky nisy tovavy itsy any mipetraka e. Eo koa mbola malalaka tsara mantsiko. Aleo rangazy no atao hipetraka eto ngamba tsy tovolahy tsy fa mijerijery tsara ty. Mampilehibe koa zato pozina ka. Manao ndry tena tsy namaly izy marina. Manakadresaka aloha tsy valiana fa tsy rehefa tsy valiana fa eo tsy angina ihany. Aleo tsy miteny tsony sao mahazo vavatry zaka eo ka zay voalozaka. Miavona izany raha olombelona marina. Mihevitra ny tena tsy ho faty izany. Ary aloha zany dia efa intany sitraka e. Oay, tena lasa izy marina. Savy hoe rehefa tsara tarehy dia miavona be foana. Indrisy ry fiainana. Viana moa ny tena vao mba hazaka tovovavy tahaka an'ireny. Tsara tarehy, tsara fitafy, raitra e. Za koa ty lozako manao revingady eto fotsiny ka. Zao ve ilay lahy vao tonga? Ny olona efa ela be ny andry lahy tao. Ka nisy zavatra nandram-pampahanahaka io. Dia izay nataraky be ana ohatry fa miala tsiny. Dia ahoana? Aiza indray izany no alaintsika androany? Aleo aloha tsika ry sitraka androany mba mianatra. Aiza koa e. Efa matetika loatra angentsika ny tsy nanatrika akory e. Dia maninona nefa izany? Rehefa akaiky mifanadinana vao mifofotra mafy. Na atao ilay fomba mahazatra. Dia anao tsolotra foana izany. Tena tsy satsony aka. Marina e. Rehefa tsy andeha indray dia mijanona eo fa lasaka. Sitraka! Inona e? Andraso aloha e. Tena lasa izy marina. Loko izany dia hamonjy fianarana e. Ozako variana ny resaka tamin'ilay sitraka iny fotsiny. Maty afa eto akaiky nyity tovolahy ity sisany misy toerana malalaka. Inona moa izany fa tsy maintsy eto ny hipetraka e. Ka mba manaona fianarana ory miora? Mandeha tsara ve? Eny tokoa. Asa tiany koa fa rehefa vita ny fianarana dia atao amin'izay ny rahanareo sitraka ny Ny fianarako aloha mandeha ihany e. Fa raha momba nay sitraka tena manay dada sy neny a. Miora? Tsy mazava amiko ny izany zavatra lazainao izany e. Olona manam-panara sitraka sady zanak'olona manan-karena ka hiadana any ianao raha lasa vadiny iny e. Izany mihitsy rainy a. Ahoana re izany e. Olazaiko ny dada sy neny ve ny marina e. Toa tsy miteny ianao e. Inona ny marina? Misy olana nga aminareo? Dada sy neny a. Ahoana ki? Tena lasa niova be nke sitraka e. Tsy oatra ny taloha tsony. So dia mba nisy zavatra nataonao tsy zakany ohatra na tonga azy manao an'izany. Ino? Ny fahafantarana ihany sitraka hatr'izay mantsy a dia tena zaza matotra sy endry. Rano neny a. Za tsy nambary tsony ka. Aleo mihitsy aloha zaho any efitraniko e. Ora matoa. Ahoana rangaha? Tena tsy mampino mihitsy ny zavatra lazain'ny ora teo iny ani. Na za koa aza dia tena lasa amin'izany mihitsy ny saiko. Sika nefa rehefa tonga any dia hita mihitsy fa olona endry sitraka. Ireo ray aman-dreny koa moa tena nanamafy an'izany. Tena nazako raha noatra ny tsinana tsona raha matoka. Za koa andeha hijery anjanako sao misy zavatra mahazo azy ao ka. Andana re. Miora.
lasa ho aneny olanao ana ka vonina nampy anao neny neny ahoana retsy tena tsy tiana ntsony nga misitraka fa inona ny antony anga tsatrandrizy ny araka tamin'olo ka fa sa tsy zany ka ny fihetsiny ny ahitako an'izany mitony tsara aloha e dia andao isakafo dia rehefa avy misakafo manazava tsara amiko ny zavatra rehetra ianao zay eny ary vavy tany ampianarana ary lasa saina be ny izy zany leo raha ngamo dia ampiresahana ihany na miavana aza manao ndry oay fa arenina be mihitsy ny endry izany ohatran'ireny mihitsy aty amboniny tany ireny mihitsy azafady aloha fa tsy afaka iresaka aminao ahy mbola maika fotoanako nefa androany dia efa natokako iresahana amindry mihitsy ka fotoana verimainana ianao raha izany zany efa mahatsapa hoe tsy verimaina ilay izy satria ianao niny nanokanoka an'ilay izy ary aza manao izay mahatezitra na eo ianao tafita aloha ny anarako e ary ny ianao aloha mba izy raha tsy mahadiso e inona koa raha mahatonga na iresaka amin'ity allo mbola ao ve miora ny anarako e ay tsara anarana betra izany dia saika tsy nylasaina mihitsy faly mafantatra ny miora zany ako fa mety ve aloha miora raha mba hiaraka amiko hitsangatsangany aleo aloha mikenany fa tsy sady mamanala nyzany azy tsaiko izany ihany koa ahoana afaka ve miora e tsy maninona ka fa tsy hariva be fotsiny eny toko kosa aloha iny androany iny sery miore so ihany ianao tsy nandeha tany fa lasa simba le revi niaraka tamin'ny aina teo ny tena marina ane ka efa tsy tianao tsony ahy fa ndray aman-drentsika ihany mbola misisika ny ivaditsika efa azo koa ny izay nylaiko taminao e aleo misy rangala zany dadasiny eny dia ajanona ny momba ny miora iny amorona nalainga tsara fotsiny mety mihitsy zany aleo zay no atao mandrosoa rery miora miala-jiny aloha fa somary ratsiratsy ny aty aminay misaotra rery tafita ka inona vaovaovy any aminao any inoko matsy fa manana zavatra resany ianao matoa ny angavy mafy ny mba hakanisanao aty an-trano eny lesy fa tena saika tsy hitako le tranona dia efa natoronao anazy zany efa tonga aloha ianao zao hoe zary mahatahotra mihitsy ampandrosanao ato satria hitanao ihany fa zanak'olona sahirana aiza koa e ka tsy mba ohatranareo manana zavatra tsara be ao anaty trano hipetrahana fa tonga dia mipetraha ambony fandrina eo fa tsy maninona tsy maninona tsy maninona misaotra tafita fa izao aloha e mifona aminao aho tamin'ireny fihetsika nataoko anao reny azafady indrindra lesy tsy maninona ki ireny sady zavatra efa lasana ireny no avy indray aloha zao dia hobanjina fa tafito ahoana ki afaka manampy anavy ianao e amin'iny tena tsy mandeha amin'izay tokony misy lesy ny fianarako
hitako nefa ianao hoe tena mahay be ao am-pianarana dia izay no natonga nahanantona anao aty. Ay, raha amin'izay dia tsy maninona mihitsy ka afaka manam-pianao tsara ka. Saingy ny olana kely nefa dia inona ny olana e? so dia anahirana andreo ray aman-drenanao zaniko. Aza matahotra amin'izany ianao e, alamiko izany. Ny atahorako fotsiny ara so dia ny olo tianao tsy anaiky an'izaniko. Sarotra foana mantsy izany hoe nilazy vehivavy mifanerasera izany e. Mety hiteraka zavatra tsy mbola manana an'izany re sady olonoatra anahy koa ve mba hisy ity izany. Inona koa izany teny lazany e? Ka zaniko elange tsy ratsy e, fa mba mila manao metimety fotsiny elahy dia tava. Mbola resaka lava be izany ka aleo fianarana aloha ny atao e. Inona koa ary ty ataoko ty e? Ohatra manao nofona izany eny aleo aloha atrehana any dia hita eo ny manaraka. Misy mampaneny soneria ange izany aleo jerena aloha e. Miora koa ty mbola tsy tonga nefa efa hatramin'ny maraina ny ala tato an-trano. Ay ve sitraka e. Mandrosoa ianao anaka. Mandrosoa e, mandrosoa dia mipetrapetra. Misaotra rery neny. Ka inona ny vaovao any aminareo any? Manao hoana izy mivady ao? Salama tsara? Salama tsara dadasineny ka. Va izy ao amby ory sa matoratsy anefitra? Tsy ao izy ka nisy toerana nalehany hono. Naza koa aza gaga fa hatramin'ny maraina izy nandeha. Hatramin'izao anefa mbola tsy tonga foana. Miantso azy amin'ny finday dia tsy mahazo fa mesagery foana. Ay, aleo izany ho any. Fa izao no tena tondihako ry neny miora. Tsy izany mantsy fa tsapako hoe tena lasa tsy tia atsony miora. Ary tena mino fa manana olo tiana koatra mihitsy izy iny. Izany ve? Ie. Nefa tena tsy hitako taratra eny aminy izany fa inona ary ny tiany sitraka ty lazainy? Hitanao? Androany izao fotoanana iroa nefa izy tsy hita. Izany iny mahatonga ty ohatr'izao e. Ay, manambahiny tsika ato. Manao ahoana dada miora? Salama letsy. Manao ahoana izy mivady ao? Salama tsara zareo ka. Manao ahoana dada Sineny? Ohatra fa taiza foana kia. Fa taiza ndre. Miala tsiny ara zao vao tonga fa naharitra loatra ilay korony androany dia taraika. Misy vahiny ange tsika ary miora e. To tsy miarahaba izay kory ianao? Ka andeha hamonjy ny efitrano koa e. Ilozako aloha nareo, mbola be dia be ny ekzersisiko. Hitanareo amin'izany? Angatadalana koa angamba ary izy mivady. Sady efa miariva koa tia ny andro fa sao mitainitainy dadasiny ionka. Eny ary dia mampamangina amin'ny ray aman-dreninareo any. Zay va velominareo. Miora, ahoana ry neny? finina mihitsy ny olana misy eo aminao sitraka e. Andeha resaka aminao ny natondihany teo iny. Le ho an'iny ary neny le olona mampirafy sy mampijaly anahy. Aleo fianarako ny fatohany. Rehefa tafita manantona ho azy izany vady izany. Anaka, tsy mampino anie zavatra lazainao izany. Sitraka ve dia havita an'izany? Olona endry sy matotra be iny. Tsy misy tandroka marina ny ratsy aleoko lavitra manambady olona avy any ambany vohatra be tsy mahay izay atsimo sy avaratra. Nefa manaja anahy toy izay anakarena nefa fijaliana fa tsy izy fitiavana fa fitaka foana. Fa inona daholo re izany zavatra lazainao izany? Izany e. Aleo atsoko mihitsy ny rainao hiresaka aminao ka. Tapaka korangany hevitra fa aleoko miala teto hipetraka any amin'ny tafita dia sady any aho mamita amin'ny fianarako. Io izy Gilles. Aleo ianao no miresaka aminy. Anaka, lasa ao amin'ny dada ny olanao aingana. Dada, tsy zakako tsony ny ataony sitraka e. Fa ahoana?
Maditra be iny, sady be rendrarendra. Leo aka tsy hanambady an'iny izany nefa zany tsoroko aminao ry fa tena tsy mino n'izany olona mendrika tokoa raha sitraka sady olona manan-karena be ny reny. Inoko fa hiadana tokoa no raha lasa vadiny. Ay, hianatra mafy dia ho mpanan-karena raha izay no anareo. Tsy te hijaly ary dada, tsy te hiady aman-drafo ihany koa. Hitanareo io sary io jereo. Izao ny zavatra ataony any amin'ny Facebook. So dia mba namana kosa io ianao ny diso sary-piary loatra. Tena tsy rariny kosa izao ka. Ianao tia mbola miaro sitraka ihany nefa tena makarary fo be kosa izao fihetsika amin'ny sary izao Zany keo ahy aleo mihitsy aloha zahay tokana rery ry dada sy neny miala tsiny aminareo Ndeha koa fa resa-jazany ianaoko. Eny Miora, ataovy izay mety, ataovy izay mampilaminanao. Andamanetako dia hiala eto maraina be. Ho any amin'ny tafita mihitsy ahy andray mahita ny atao. Iza koa ry za manelingelina vao maraina be izany. Za amin'io tena mbola te atory be mihitsy. Aleo raha ngahy tsy anganana ihany dia jerena azy izany. Miora, fato... Manao ny tafita? Fato variana be mihitsy alahy mandinika anahy. Fato tonga maraina be aty amiko ianao. Sady ahoana reto valizy reto? Misy inona ry Miora? Aleo lesy any an-trano miresaka. Tsy afaka atao eto ambaravarana eto ange izany. Oe, azafady marina. Mandrosoa aty an-trano aloha. Io mandraisa seza dia aza vao amiko fa tena tsisy azoko mihitsy anie. Zao ry tafita. Afaka manampy anahy ve ianao? Fa angamo tsy efa nanampy anao foana Eny. Tena nanampy tokoa ianao fa saingy resaka fianarana iny. Manana olana manokana lesy amin'izao ka izay no ilaiko fanampiana avy aminao. So dia zavatra tsy vitako aloha izany ilainao fanampiana ty amiko ty izany. Hitanao ihany fa izany olona sahirany. Tafita. Ahoana re izany? Mangataka aminao mba so dia afaka hipetraka ty aminao aloha za mandra-pavita amin'ny fianarako. Izany lesy tsy te hipetraka any aminay intsony fa misy zavatra makarary fo loatra aho. Tena sarotra be ny izany ry Miora. Ny atahorako rehefa misy fitadiavana anao ka atao amiko ianao nita dia izay ihany vao higadry. Matahotra ka. Eny andeha ary rehefa tsy raisinao ny andro koa ty mazava ihany ka so dia misy mahita eto. Zay fa veloma ianao. Miora! Miora! Ty misy taxi ka. Aleo tonga dia sokafana amin'ny varavarana. Veloma ny fiara dia andao hiala teto aingana ry sofera. Eny an-dalana toroko anao ny lalana. Miora! 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 Tena lasa izy marina. Fangamo tsy mianatra ny Miora no mbola tsy mifoy ihany. Aleo jerena any amin'ny efitrano ihany so tara io. Miora, mivoaza amin'izay so tara eo ianao. Bory, to tsy mamaly. Tonga dia sokafako ty varavarana tsika. Miora, to tsy ato.
sa efa lasa nianatra fa taratasiny ty aleovakina aloha ho any tata sy neny ny alatsiny fa tsy maintsy andeha fa tsy zakako intsony ny fahoriana mpitondra ny sitraka aleko mitokana lavitra ty miora andriamanitro matazanako fa inona re ty fa inona ro mampitapatapaka ny fomarainao zany gasy alo jerena mihitsy ka miora fanahoana loatra otry fa inona mampitomany anao ato zany fomaraina raha matoa anga misy havana maty io vakio taratasy io io andriamanitro fa lozinina re ty de lasaiza zany izy tsy fantako re andray ho any amin'ny tandro filaminana aloha de rehefa avy eo makany amin'ny sitraka eny ary tsy maintsy miresaka amin'ny ray aman-dreniny koa amin'ny zava-misy oatra zao endrerangao atao se mety re zay tsy mampi hoe atia mahajanga ty ro volana zay mipetrahako tato amin'izy telo mianaka kisindra tokoa ny nahitako any Davida nanampy tamin'ny lafindrehetra izy tsapako fa lasa manam-pitiavana azy anefa izy tsy mba taitra amiko ahoana re natsapoanao fa tiako ianao ry Davida variana be ne miory zany nga mararindre io oay ahoana ozy Davida teo hitanao zany tena variana be anao fa misy ozana nga ato an-trano ndry to latsaka ny ranomasinao fa ahoana malahelo ny fiainako ary Davida zay olona tiako tsy mba tia akory kivy tanteraka inona ary dia manatokotiri miora ianao ny tsara tare azaki fa mbola ho afoana ilay tena tianao sy anazanao ndray androany eny andrasako foana tokoa moa zany na afaka 30 taona aza tsy afaka andidy an'Andriamanitra ndao mihitsy aloha tsika andeha voaka karivotra kely any ivelany any ka ianao koa tia ohatra ny reratsaina be zany andao ary ro volana zay nandehana miora hatreto aloha mbola tsy fantatra ry naleno hoe nakaiza miora aiza re ianao tahaka izay nanaraka ny teninao ankehitriny aty vo miaina anaty alahilo tanteraka malahilo anao tena verisaina raha matoa amin'ny zavatra nataony miortika tena mariny tanteraka tokoa zao le teny hoe tsy ny ray aman-dreny no mahafoy zanaka fa ny zanaka no mahafoy ny ray aman-dreny na za koa aza any mba lasa sainy ny zanako ve maditra sa le sitraky mihitsy ny fototro zao olana zao de tsy haiko raha matoa matoa matsy miora nanao an'izao dia misy antony lehibe zay
amiko aloha le zanantsika mihitsy no tena misy adalany aizy izy ny ahita olona oatra ny sitraka raha mbola hito ambonin'ny tany sady mazoto mianatra ny mbola zanaka-panam-bola ihany koa no moa tsy mba miaro ny zanakao fa ny olona tsy mbola tena fantatro toetra indray ny asandratrao tsy mino raha tsy mahita maso raha matotia sady tsy ahitana miora zao no andeha atao ohatra misy mandondona ny any vilany an'izany aloha itsirany vetivety aloha sitraka ihany mandrosoa rety an-trano aloha misaotra pesaka dada miora oe manahoana nareo manahoana sitraka ka manahoana aloha ny fahasalamanareo any salama tsara daholo zay ka tia tsy fahitana miora ty zao no tena mampiasa ny lohako ny malahelo azy mafy mihitsy azy zany na zay koa zany tena malahelo azy ary efa nitady zay hevitra rehetra ahitana azy zay nefa hatramin'izao tsy mbola nahitana valiny mahita hevitra ary izy mivady hoe ahoan'izay anaka misy bandy zay mpiara-mianatra aminy efa nisy fotoana niaraka tamin'io bandy io ihany izy hitako dia maninona raha io mipresena so mahalala izay misy amin'ny ora tena mety tokoa zany dia aiza nefa ny ahitantsika n'izany bandy zany maka ny ampianarantsika dia any makazy raha ona natao maivoka mihitsy le ry tena aleo mihitsy izay natao tena marina ve zany lazainao zany ry Davida marina kizany miora tena tia andeha foko manontolo ary tena vonina ampiakaran'ireo ravaka nytokantranoko matahotra ry Davida so dia tonga ny fotoana ny ariana any dia arianao ho aiza ny tany alehako tsy mahatoka fitiavaka izany ianao miora ahoana reny any ampifofoko fa tena tiako ianao nanohatra n'izany koa nke le teo alohanao saingy indrisy zaho hitanao zao ny hafarako eny tsy manometsiny anao amin'izany mbola voadona tanteraka amin'ny fonao ankehitriny ka mety izay mahatonga anao miteny an'izany fa miandranao foana eny lesy andinika kely lazaiko anao io ihany ny valiny fa miangavy nefa mba raisinao ampanajana ny safidiko zany eny ikeko izany fa ndao amin'izay aloha andeha oty fa efa hariva koa ty ny andro andao ary oay iny le bandy ry dadamiora izany iny manao lobaka vasibasika iny aleo tonga dia sakanany so lasy io ndray io fa atao manatinaty iny reto olonreto zany manahoana ianao ry tovolahy salama topoko ahoana ka ininareo izay zafady mila miresaka aminao zay zao andao manaraka anay ianao dia akasisiny eto tsika fa izy ary reto olonreto dia ataon'zareo inona koa zao no izy ry tovolahy tsy ho lava resaka aminao zay fa zao fotsiny nataonao aizy miora tsy mateny ianao zao manamarina fa nasitrika ao izy tena tsy mahafantatra ny zamiora izany ary tompoko aza misary ataly eo lesy masiko zao mihitsy nefa nahita nareo niaraka nandeny andra tamin'iny ka eo indray raha no miseho tsy mahafantatra eo sendra mahatafiara-dalina fotsiny ndray zay tamin'iny fa tsy hoe mifankalala be akory ela be zany manarahanay ianao zao dia zao any amin'ny birao mpitandro amin'ny filaminana ianao manazava an'izany zay mihitsy andriamanitra
ahoanaky afaka miresaka aminao ve za? tsy maninona ka sady za koa ny tsy de misy zavatra atao e zao etanao mijery tele zao fotsiny iny ary fa mba tsara ihany aloha ve ty olona tsara jereny laty e ohatrany tsy de mahaliana na mantsy le izy tsara aloha tsy de hoe tsara be makaiza le izy mba manalandro fotsiny de manaraka eka oeto amin'izay aloha resaka ao e efa aliana be tiandre koa mantsy ako Davida ahoanaky rehefa nandinika n'ilay zavatra nyresahany lahatamiko iny a de tsy tia ianao izao koa e tsy zany ka tianao koa tena marina very miolo tena faly be marina zany malalako a tena tianao tsy hoe nanavitra ianao de izay nanekeko anao fa nitoetranao tena manintona loatra avo ny lanitra ka tsy takatro fa ny zavatra ngatahako aminao eny malala azampijaliana miora mahazo matoky ianao fa tena fitiavana ny arahako aminao fa tsy sanatria hoe fananarotana akory avy mihitsy aloha anao figiniko e ai mahafinaritra ery izany eto aminao zany zany satroka eto foana fa aleoloha za no raharaha e avy eo miverina manampy an'la mijery fahita lavitra eto ay ho any amin'ny restaurant tsika rehefa eo zany avy aloha meky pisobe sa malalako zany dia amponja moa zany zao ny afarako e samyzany tsy mba manana havana tia Antananarivo na ray azy tompo ampio amin'izao fonjako izao chéri eo oui chéri maninona atsika raha makany anareo aloha nanaovana an-darahantsika tsara ihany mantsy hoe fantatry ny ray aman-dreninao le izy eny efa nandinika an'izany koa nge za fa ny atahorako fotsiny hoe tezitra mafy dada de tsy anay tsy vita amin'ny fifampiresahana kia aza matahotra fa vonona ny andresy lahatra ny zareo za koa aloha tsy anaiky raha sanatria manohatra dady nefa ny tsy antero zany ny fitiavana kia raha azoko tsara zany de anaiky izay lazaina ianao ka raha tia ary tsy anaiky hatramin'ny farany de anao inona ianao de mivaty foantsikako sady zange no anambady fa tsy zareo noho izany de niteniko ny arahana fa tsy niteniny tsy atao botolo oatra zany ny fiainana ra-miora manimba zavatra zany aleo mifampiresaka de hita eo avy eo tsy tia akory zany ianao matomanao azy zany aiza kosa aza mandeveana oatra zany ianao sady avelao any amin'izay zany resaka zany ka zavatra mahafaly ndeo resahana andeha any am-piasana fa misy zavatra kely ataoko any fa nga misy ilanao tsy zany fa saika mba hiteny aminao hoe maninona tsika raha miaraka makarivotra kely androany afaka tsy makany any ara zany ty ary misy fiara nge any ivelany an'izany sa tsy heninao zany eny tokoa aleo jerena andany tena misy fiara tokoa io Gilles efa nampidiry ny gardien izy zany andao entsika ndao ariko way zay ny zanako to miora dada sineny ie miora tokoa ty dada sineny ny zanako fa taiza foany ry retsy fa izy ary miora itoetinao ty aleo androso trano de any miresaka hita ho ary ny eniko sady zay zany tena reraka be ao ary mandroso ary aloha nareo mipetrapetra sify présentation aloha zao ary mihaino anao zay izy ny David ary dada sineny olo tiako izy
olodina. Ie, dia ireo ndray aman-dreniko ry Davida. Faly mahafantatra anareo tompoko. Zay koa toraka izany ary tena hita hoe olona manan-karena ihany koa David ty a. Jerena fa ty ivelany tena zao endriny zao. Ary toa tsy hahenona feo firy misy va dada sy neny misy inona? Tsy izany ka faly zay fa hita ianao. Izany mihitsy ananga. Zany fa izao ary dada sy neny Eny ananga. ny antondianay aty dia ho ato ny rahanay. Zany Tsara kosa zaniko. indray inona ry ny ataoko dia ahoana ilay fanarahana amin'ny ray aman-dreniny sitraka. Marina mafy raha naika an'izany ka sao dia mba haingana loatra izany ry izy roa. Tsara mantsy ny fampizato-toetra aloha. Ka efa mifankahita toetra ngeza ry dady ary tena mifankatia tsara tokoa. Fa taontsanga ny dada dia lasa neny fa misy inona sanatria ve dia tsy anaiky dada? Mitony aloha ianao ny zavatra mampiasa ny saina angamba dia izay mahatonga azo soreny io. Ialana tsiny ry Davida. Tsisy tsindry ry mamamiora. Vary indresaka teto foana koa tsika. Aka zavatra aloha tsakotsakotsika eto dia rehefa avy eo nareo makaina ny efitra any. Eny ary neny Zay ny zava-misy tany sitraka. Tiako raha mba hiseny lazavadiny ora fa tsy olona tsy fantatrano. Aleo fa regleko raha momba ny firy io aza matahotra ianao. Matoky an'se ahy. Sady za koa tsy anaiko izany raha hoe olo tiako izao ve dia ho lasan'olona. Avy izao ny anaovantsika anazy. Aleo fa andalo any ara-pisy dia hitako iny atao. Eny efa fanampiako an'lahy zany sady tsy ko tabaka koa ny fiaraha-miasa anay sy ny ray ny lahy ny tena mariny. Za koa aloha tsy anaika na rehefa tsy lazavadiko miora dia averinareo ilay volanay any aminareo. Tena vola be ny volanareo aty aminay ity tsy ho voaverinay mihitsy izany na mihidy daholo ary ro fanananay ireo. Dia ahoana izany ilay momba ilay mpandeha am-ponjy iny? Tsy maintsy avoaka faran'izay aingana iny tia misy hevitra ary ameno an'se manino mora za mibany izany tazomoma dia avoaka ilay amin'izay tsy raikitra ilay fanambadiana manko. Tonga dia hitondrana zandary sa hoe ahoana? Tena hevitra mety izany roseko. Aleo izay no atao ary alefazo amin'izay aloha ny sakafo afaka ihany lahy ty ry Davida fa mba aiza re izay miore. Mino fa izy natonga nigadro otr'izao ka sa sao dia nilazainy tamin'irainy ary fa zany nanitrika azy. Aleo mody aingana fa tena reraka niforotra tao anaty fonjatao aka. Telo volana be izao kosa moa ny tao am-ponjako. Chéri ahoana kimalalo andao aloha tsika mba hiaraka ivokavoka kely any sady mba andeha mangy an'izay namako izay koa. Ay aleo aloha ary homana vetivety dia mandeha tsika. Fa iza koa reto miditra mivavahady reto to gendarme fa misy ina ary atao trano ato ary to miaraka amin'izareo koa sitraka. Efa tonga reto sitraka sy ny gendarme. Aleo mody vanina ihany aloha mandrosoana reo tompoko. Ahoana kay nenareo izay? Manao miora fa taiza foana ianao ntsity ataonao inona koa izay naliako fiinona ny ataon'ireto gendarme reto aty an-tranonay? Ay isamotra ny David ireo voampirofo mantsy fa izy ny nakanao ankeriny.
tsy pakakeriny izany davida fa aza mana ratsy olona eo ianao a ary lasa ianao mivoaka ny tranona ihany. vita ke fiomanako malala oe ay salama ry namana. tia izany le davida tena olona mihaja be na zany endriny zany. fa ahoana koa reto gendarme reto e. ie gendarme mihitsy moa sa tsy mahay manavaka ny gendarme sy ny olotsotra koa ianao aka anao ny dian'ireo e. aza mampime anao ry tovolahy. fantatra moa fa olo tiako miora nefa dia nalainao akeriny. fantatro tsara zany ramose a. nefa olo tianao ve dia ampijalianao. tena manambavy ity izany a. to tsy mateny ntsony ianao e. zao no izy ry tovolahy tsy manana fotoana be ololaniana aminao eto ah. aleo fa azavaiko amin'zareoreo fomba ny atako amin'ny ora. tele trano ry davida. odio izay olona iza koa ary zany aleo aloha vanaka miora davida. andrekaka eo fa to mifamihana be izy ro. aleo aloha kalma ihany ka. eo mandrosoa ty trano mandrosoa ramose fa iza no izy zany ry miora. izy ny davida lesy a olo tiako. ie izy kosa ry davida ny tafita namako ary tena namako. ay faly mahafantatra ny davida. za koa toran'izany ry siry tafita. fa tena enjana be anginy zava-nisy tamin'ilay fotoana tsy nateo anao indry miora e. fa ahoana lesy ka angadrainirainina tany am-pony za fa nylazai ny fananafinanaonko. zany ve zany ny zavatra ny seho teto ry miora. losy ty fa lasan'ny olo miora indrisy ry fitiavako mahanitra. tafita lasa saina be nge lah zany e. azafady fa zao e andeha aloha zay dia miantso anao ihany ary efa misy zavatra ilaiko anao a. eny ary mangatsitraka tamin'ny fitsidihana ialana tsiny fa nifahanako resaka teto fotsiny nareo tiako. tsy maninona ka aleo zokony ao ariana koa e. zay fa lasa zay tafita. aloha marse a. eny ary miora ankehitriny avo tena mino hoe tena tsy anjarako tokoa ianao. dia ahoana zany no ataoro izy mivady a. fantatrareo tsara fa tiako miora noho izany dia tsy maintsy ataonareo izay ampivady anay. raha ny amiko aloha aleo tsy toizana tsony aminareo e. matoa zanako nanjorotra anao dia nisy zavatra tsy zaka nytao zay. dia ahoana zany dada miora to ilozanao mandeha vavinany eo fotsiny efa mandinika ny tokony atao any ahy. fa inona moa ny tokony atao amin'izany e. zanakao efa isakavady zao sady tsapanao ve fa tena afaka ty be any izy roa reny e. ka na mifankaty aza dia tsy maintsy tapahany zany e. sitraka ny tokony ho vadiny fa tsy olona avy any alavitra any. fa maninona moa zany natao ateribe ohatr'izany fotsiny ny zanako e. nga tsy fantatrao raha matoty fa arena ny zanaka. zanako iny ny dikan'izany a arenako. za kosa aloha tsy anaiky an'izany fotsiny amin'izao a. otry mahavelona azy tsara raha davida. dia amasiny rery any ara ny fanambadiany zanakao fa tsy mahavita. tolozanareo mifamaly eo fotsiny ne izy zany e. zao no izy ry sitraka matoa tsy raikitra ny anareo a dia tsy anjara zay ka mahaiza mionina e. za kosa aloha tsy anaiky ala maina io zany diako loatra miora ka tsy maintsy azoko aleo le bandiny dia davanevitra zay aminona azy. zao e mandehana aloha sitraka mody dia mifampiatso atsika e. ay aza matahotra fa tsy maintsy mivady ianao sy miora e. eny e andeha tokoa ara izany aloha.
Verevitra ary malala. Fa ahoana ki? Ahoana ny ataontsika fa tsy manaiky ny fanambadiantsika nge dady? Dia gaga koa ako. Sady izay ne nolazainy tamintsika mpabe maso mihitsy ilay resaka omaly. Inona ny atao malala? Sa ve hoe andeha hiverina any aminareo tsika? Izay zao nitako fa tena hevitra mety farany. Tsy mety za miora. Zaho hoe mahita hevitra fa mila vonina fotsiny ianao. Ohatry ny ahoana aloha izany? Vonina foana satria tiako ianao ary tena tiako. Afaka miresaka amin'ny dada sy neny ve za azafady? Tsy maninona mihitsy ka. Eto ny resaka ao fa mino anao izay. Zaho hoe efa mazava taminay sy Davida avokoa le zavatra tiany dada resahana taminay maly reny a. Nilaza tamiko Davida fa aleo ajanona ny aminay roa. Zany? Noho izany dia anambady ny sitraka. Ay, mahafinaritra kosa izany ka. Ka inona moa izany fa tonga dia ilazana zao dia zao sitraka dia ataony raraso isy olana manaraka eo indraiko. Zao retsy mba saivy makatelo Davida fa misy resaka ataoko aminy. Ka izy ngeriny eny lasa voamaraina be. Efa lasa nody izy. Ay kosa. Zany very miora. Tezitra angambo izy izay e? Tsy tezitra izy fa nalahelo kely fotsiny. Saingy lehilahy dia tsy maintsy mitraka. Izao efa nandefa mesazy tany amin'ny sitraka teo dia ho avy eo izy rehefa avy eo. Mila miomana izany tsika fa mila atao manetriketrika be ny mariazy ny zanako a. Eny e. Fa ilozako vetivety aloha nareo a. Misy alihako manko. Poko izy ianao? Tsy ela dia miverina e. Eny anaka. Mba zahay ahay raha matoa. Niova hevitra ihany ny farany ny orako. Raha ina nge tsy nanaiky teo dia tena lasa mahantra velontsika. Ainao? Hoe ahoana ka? Satria ho alain'ny ray ny sitraka ny orinasantsika. Zaniko, tsika tsy havita hamerina ny volana aty amintsika mihitsiko. Efa izay zaniko. Fikarakarana ny rarahany aky izany zao ny atao andoha. Mahazoena tsara ve aloha ianao atao amiko ato izao e? Somary teritery mantsy atony. Tsy maninona ka. Fa zao Davida. Rehefa vita somatsara ho zavatra ataontsika izao dia tanterahako daholo izay tianao rehetra. Tena marina ve izany ry Davida? Marina e. Ny faniriako mantsy izao dia mba hizotra tsara ny fianarako e. Tsy maninona fa nampy anao ahy. Ay kosa. Ohatra misy mandondona ny any ambaravarana izany fa mba jereo kely ohatra sy azafady. Eny tokoa. Aleo fa jereko. Ay ve miora ihany e? Manao hono Davida? Manao hono? Salama tsara? Salama ka. Aloha marosoa e. Ay malalako. Bonjour chérie. Bonjour. Dia ahoana ki? Nanahoana ny resaka atao? Milamina tsara ka. Ay. Fa ahoana marina aloha ny fijanonanao aty e. So dia misy olana any am-piasana manko. Hitanao? Mety haharitra mihitsy izany ianao vao afaka aty a. Satria mbola tsy tapaka ny dadanaovana an'ilay mariazy. Tsy maninona ki izany a. Sady za koa ne efa naka congé lavalava mihitsy fa aza matahotra ianao e. Tsy dia hijanona ela be ary reto a. Mbola ho tonga ao mantsy ilay sitraka dia hiresaka aminy dada sy neny. Andamina ilay zavatra hono e. Davida. Ahoana kely miora? Hitan'lahy. Reto misy vola hividanan'la lamba ho entin'la amin'io. Oay, misaotra betsaka. Izay fa andeha. Eny kia. Veloma ki malala. Aza ki fa kely sisy e. Eny kia. Avy io aloha ataoko biso mihitsy alaka. Eo are.
veloma kirimiora dia misaotra betsaka. Miora, vonina tsara ve ianao e? Vonina tsara ka mijery tsara ange tafity izany e. Inona ireny zavatra iseho eto androany? Lasa saina be ny mioro izany. Aza matahotra fa efa miandry anao ivelany eo tafita amin'ny fiara. Miora, manontany ianao ny mopera izany? Toa tsy mamaly ianao? Iny eny fa efa nanome signaly tafita. Tonga dia lasa Fahazakaizaka ho izy mioro izany. Adre, ary iza koa ty tovolahy manaraka azy ity. Aiana zareo midira aiana. Zay lasa zao any amajanga fotoana. Miora Zanako e, Miora! tena lozy ty marina mafy. Fa baraka e. Lasa ny zanako. Ozy sitraka. Ary toa lasa daly sitraka marina. An'izay. Tsy raha vola besany fomezany sitraka izany. Tena lasa dala ilay zanak'olona marina. Inona re izay hitako izao Andriamanitra? Renya. Tena fa baraka tsika. Le zanak'olona lasa daly. Tsika ty nefa trosa. Aiza reny tany alehantsika. Efa lasa lavitra kosa tsika fa aza matahotra tsony nareo e. Sady re izay mbola misahotaka be eo ka tsy manatsaina nanaraka antsika mihitsy e. Toa lasa saina be eo miora e. Efa nandresina ianao izao e. Mifalia amin'izay moa e. Malahelo an'iny ary reto nefa tsy maintsy nanao azotsika mba hampilamina ny fiainam-pitiavako. Ka aza malahelo tsony rehefa efa eo anilan'ny tianao ny ianao izao e. Anatra ho andray aman-dreny manao anteriny fitiavan-janany izao zavatra izao e. Aleo amin'izay ho vainy za resaka izany ka. Zava-baovao ndao resahana. Eno hita wa. Ny farana teo ary ilay tantara mitondra ny lohateny hoe Tsikinadaly. Dia pen'ny andro tafita Mikael. Ireto avy ireo nanome aina ny tantara: Elina Sandra, Domoina Caroline, ny Aina Razafy, Fitahian-tsoa ATM, Donjy Randry ary Ramoseta Tante. Nandray feo Joel Rabeartsiny, tompona ndraikitra sy mpanatotosy Ramoseta Tante. Tsikinadaly.